Voaforona mba hanoasa tsara. Io no telo filamatra nentiny nankalaza ny faha 15 taona ny orenan'ny sekoly adventista teto Antsiranana, izay tenin'Andriamanitra nalainy tao amin'ny bokyny Efesianina toko 2:10. Filaram-be namakivaky ny tanànan'ny Antsiranana ho fampafantarana ny fisian'io sekoly io no antony no isan'ny tanjono tamin'ny alalan'ny fanatanterahana ny karnavaly izay miainga teto amin'ny lycée adventiste Antsiranana ary ny farana tao amin'ny gymnase Couvert Antsiranana. Kabary ny fandembiasana no nanohizana ny fotoana tao amin'ny gymnase Couvert ny alatsinainy fa 20 ny volana febroary 2024 lasa iny. Tsy avela andalo fotsiny ny fahatratraran'ny sekoly adventista Antsiranana ny faha 15 taona ny orenany, hoy nambarany Andriamatoa Renola talen'ny sekoly adventista Antsiranana. Sekoly manana ny maizy azy raha ny sekoly adventista no resahina ho iatrany ny fanazavany talen'ny sekoly, nandritra ny lahateny izay nataony, nandritra ny fanokafana. Antsignany famiteza ireo zanakatsika ihany koa mba hanana ny fahalalana ara-panahy indrindra mba ho lasa ombana ety an-tany ka hatrany-danitra. Manabe ireo zaza ireo mba hanana fahendrena, hanana fahitsina ary hanana ny fahatsarana rehetra, izany ny tanjon'ny sekolitsika eto Antsiranana. Misy fanambanana hirana mazava tsara ny lycée adventiste Antsiranana izay ivakiko amintsika amin'ny teny français ahafahantsika mahazo misimisy kokoa. Par son éducation, le lycée adventiste Antsiranana prépare les élèves spirituellement, mentalement, physiquement et socialement pour le service dans le monde actuel et dans le monde à venir. Raha tsy ahivy ny tantara dia ny taogno 1990 no nioriny voalohany teto tapitanànan'ny Antsiranana ny école privée adventiste. Ny taona 1990 nisokatra ny préscolaire. Ny taona 1990 nisokatra ny collège privé adventiste Antsiranana ary ny taogno 1990 dia nisokatra ny lycée privé adventiste. Fa ny taogno 2020 kosa no nahazo ny accréditation voalohany ny lycée privé adventiste Antsiranana eo anivon'ny sampana fanabeazana adventiste maneran-tany. Ny taogno 2020 voafidy ho sekoly pilote amin'ny fampiarana ny programam-panjakana amin'ny alalan'ny plan sectoriel de l'éducation na ny PSE ny lycée privé adventiste Antsiranana ho iatrany ny fanazavana izay nataony Andriamatoa Renola, proviseur ny lycée adventiste Antsiranana. 520 no niorina teto tapitanànan'ny Antsiranana ny sekoly lycée adventiste Antsiranana. Tamin'ny taona 1991 no nisokatra voalohany ny préscolaire. Tamin'ny taona 1998 no nisokatra voalohany ny collège lycée collège adventiste Antsiranana. Taty amin'ny taona 2010 no nitsangana ilay lycée hitatsika amin'izao fotoana zao lycée adventiste Antsiranana. Dia tany amin'ny taona 2012 na 2012 no nahazo ny atao hoe accréditation voalohany ny sekoly adventiste Antsiranana, izany hoe reconnu eo amin'ny sehatry fanabeazana adventiste maneran-tany ny sekoly adventiste eto Antsiranana. Tamin'ny taona 2020 dia isan'ny voafidy sekoly pilote amin'ny fampiarana programam-panjakana amin'ny hoe PSE na plan sectoriel de l'éducation ny sekolitsika lycée adventiste Antsiranana. Tiana ny manamarika etona fa misy ireo mpampianatra sy mpitankina ny sekoly tamin'izao fotoana izany manatrika ity lanonana miavaka izay ataontsika izao. Vavolombelony miezaka nataon'izy ireo no mbola mahatozo antsika mijoro ankehitriny. Voaforona mba hanao asa tsara. Efesianina toko 2:10. Ny filohan'ny Fédération de Madagascar avaratra, Pasteur Flory Ramamonjisoa no tonan'ny tenin'Andriamanitra izay niompana tanteraka tamin'ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay nifidia sekoly. Rehefa miteny hoe famoronana
Ny boky Genesis no miresaka ny famoronana io iarahantsika rehetra izay mianatra fa misy teoria vitsivitsy entiny olombelona manazava ny hoe famoronana. Ny teoria voalohany dia ny teoria izay natsarany nga Darwin, izay tsy hoe darwinisme. Iarahantsika mafantatra ny foto-kevitsy ty naturaliste biologiste anglisy ty. Foto-kevitra izay isan'ny nalaza teto ambony tany. Ny fanazavany dia ny hoe ny zava-manan'aina rehetra dia miaina tamin'ny zavatra raina maromaro mitovy ka mivoatra arakaraka ny fotoana sy ny toerana izany. Amin'izay Darwin dia miova ny entiky ny zavatra noforon'Andriamanitra sy ny gène. Tahak'izay nafompinina ny teorian'i Darwin mahakasika ny hoe famoronana. Ny zavatra izay tsy atsika ho dia tsy hita dia ny teorian'Andriamanitra mahakasika ny hoe famoronana. Izy atao hoe ny boky Genesis dia mitantara ny mizara famoronana nataon-Janahary. Misy teoria anankiray lazaka hoe ex nihilo. Io ex nihilo io teoria avy ao amin'ny Baiboly izay notsoahan'ireo teolojiana manam-pahaizana. Ary efa rahana tokoa ny Baiboly ny fanazavana ny teoria ex nihilo dia tsy inona fa hoe Andriamanitra afaka namorona avy tamin'ny tsy nisy. Namorona avy tamin'ny tsy nisy Andriamanitra ary dia nanirafitra izany tao anatin'ny tsota andro. Zay zany ny teoria ny Baiboly mahakasika ny famoronana. Ankoatra ireo rehetra ireo dia niara-resy lahatra ireo rehetra izay nandray fitenenana nandritra ny fanokafiny ofisiely ny fankalazana ny fahadimy taona ny Raigna sekoly adventiste Antsiranana fa sekoly manana ny maha-izy azy ny sekoly adventiste amin'ny alalan'ny fahatsarany voka-panadinana hoy nambarany chef Siskony Diego 1 Antonia Rasolondabary. Vonona iara-miasa amin'ny sekoly tsy miankina ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny firenena hiatrany ny fagnazavana. Mariny tsara fa tsy sekolim-panjakana ihany no sekoly fa mibetrika ihany koa ireo sekoly izay tsy miankina fanjakana nefa natao mba indesiny anoanana sy anampiana ny zanaka malagasy. Ka noho izay indrindra no mahatonga ny ministera vognona hatrany hiara-iasa sy anoana ny sekoly tsy miankina rehetra hoy nambaran'ity chef Siskony Antsiranana voalohany ity. Nagnamafy toraka izany ihany koa ny ben'ny tanàna lefitry ny commune urbaine de Diego Ceres Andriamatoa Ludovic Boris fa vognony hiara-iasa ary misokatra ny varavaran'ny commune urbaine de Diego Ceres hoy ny fagnazavana. Fagnampy fagnazavana. Ao ny sekoly FJ adventiste ny tompony fa ny miara-miasa mazava ho azy dia ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny ministerantsika izay soloko tena eto androany dia tsy mba manavaka na sekoly miankina na sekoly tsy miankina satria moa nahoana samby zana-bahoaka aby samby malagasy aby no taizany na amin'ny sekoly mpanjakana na amin'ny sekoly tsy miankina na ireo miankina amin'ny finoana. Ka amin'izay dia misy ary miara-miasa ary manana fitondrana rafitra aty ampotony hatrany amin'ny ministera mikasika mikarakara ny sekoly tsy miankina. Ka agnatin'izay eo ihany koa ny mahafita izany dia mifandray amin'ny sekoly rehetra tsy anavahana ny ministera na amin'ny fampifanana mpampianatra izany
amin'ny fitaizana ireo zanatsika ireo ka azo lazaina hoe miasy ary miara-miasa ny fanjakana sy ny sekoly tsy miankina. Andra maventy ho an'ny sekoly adventiste 5 taona. Izy zateo izy koa olombelogno antim-panahy matotra tsy le misotro ronono jerentsika 5 taona fa le fahamatorana dia ny fisangratana ihany koa ny fitombona satria araka voalazany proviseur teo nanomboka tamin'ny ambaratonga fototra izy dia nisokatra tany amin'ny préscolaire niditra tamin'ny collège dia zao avy amin'ny lycée mety tsy hoena koa ngamba dia nokotra ny ambaratonga ambony iranitsika ny sekoly adventiste. Izay rehetra izay manambara fa tsy atao mandalo fotsiny izao 5 taona nijoroan'ny sekoly izao fa tena zava-dehibe ary ny fisian'ny mpianatra misy marobe eo amin'izao ary mitombo araka ny voalazan'ny tompona ndraikitra teo dia manambara fa velona ary miaina ary ny fiangonana moa araka ny voalaza teo no tompona ndraikitra miay ity sekoly ity. Mitomandry ny efatrandro ny fankalazagna ny faha 15 taona ny orenan'ny sekoly privé adventiste Antsiranana. Hetsika maro samihafa no entiny anamariana izany toy ny fampisehoan'ireo zaza ny fitafiana izay mifagnaraka amin'ny tanjony ny tiany tratrariny rehefa lehibe ka tamin'ny alalan'ny fanaovan'izy ireo ny lamban'ny mpitandro filamina ny piasan'ny fahasalamagna sy sisa no anisany nanamarian'izy ireo izany tanjona tiany tratrarina izany. Nampahery ireo zaza ireo ny chef sekoly Antsiranana voalohany Ramatoa Antonia Rasolondravatra. Totika amin'ny mpianatra manokana ny zaza teo amin'ny lamba misy ny magnano ny lamba eritrerety ny ho atao rehefa miasa lehibe agny mba mitsangana moa ry radoko ry infirmier rasazy tsy zanozy mba tsy ato ny fitafiana nentim-paharazana samy zavatra iainantsika amin'ny fiarahamonina aby zany zay dia izao ry zanako aby mba tsy ho tenue de carnaval izy ho ataonareo io fa tena mba ho tanteraka amintsika le nofinofy tsara ao anatintsika dia mba ho dokotera ho mpitsara ho misy mpitandro filaminana ry mba mitsangana moa ny mpitandro filaminana misy mpitandro filaminana tazako teo ao tatsika sotra tsika eny ny nofinofy mahazo mipetraka anareo ny nofinofy ny faniriana arahina vavaka dia tanterana amin'ny asa fa azo atao dia azo atao tokoa ny manatanteraka izany ho tanjona afaka fotoana vitsivitsy. Nahitana fivoarana tanteraka ny fomba fampianarana ao amin'ny lycée privé adventiste Antsiranana hoy solon-tenan'ireo mpianatra izay efa nandratry fianarana tao. Raha ny fahitako fidirana manokana zegny amin'ny fianarana tao amin'ny lycée adventiste ndraiky amin'izao fotoana zao hitako fa nisy fandrosoana zegny le sekoly mamitsika zegny. Tamin'ny mbola tao azoko honogno tsara fa tsy nivinagna teny français loatra zay tao magnano français fa tsy dia miteny français loatra fa amin'izao izy fa hitako miteny frantsay daholo ny mpianatra rehetrarehetra ary hitako fa andiana amin'ny fandrosoana mihitsy zany zegny zavatra. Raha ny tegna hitanaka tsy hoe ampianatra zanako amin'ny adventiste fa hipody hianatra amin'ny adventiste ndraiky izy koa mihitsy satria karaha magnentigna za ty hipody hianatra ao be zay le raha io ary zanako zay mety ho nefa koa raha araka ny teninao fa tegna fagniriagna anakavolo zegny tegnako mihitsy ny ty hipody hianatra ao izy koa mbola nisy université mariny fa ny zoma 30 ny volana febroary lasa iny no nanokanana ny tsangam-bato ho mariky sy ho fahatsiarovana ny fankalazana ny faha 15 taona ny orenan'ny sekoly adventiste teto Antsiranana. Lanonana tsotsotra manana ny maizy azy no ndesiny nanokanana izay tsangam-bato izay ho mariky sy ho fahatsiarovana ity lycée privé adventiste Antsiranana ity.